Inona ny atao hoe olona mahafeno maso? Olona manakaja omena voninahitra eo amin'ny fiarahamonina. Izay indray zany no resadresantsika anio. Na azontsika fidinina ihany koa zany amin'ny hoe notoriété. Ny olombelona zany dia miainga amin'ny ataontsika hoe pyramide de Maslow. Izany hoe rehefa aty amin'ny ambany indrindra zany dia ilay hoe mitady ny hoaniny androany, tsy mahita trano honenana, tsy afaka miaina ohatrin'ny olombelona rehetra rehetra, tsy mahafeno zany an'ilay ataontsika hoe filàna zo fototra maha olombelona. Rehefa mbola eo amin'io pyramide de Maslow amin'ny farany ambany io zany ny olombelona iray dia mbola izy zany tsy mikasaka an'izay hoe aja amam-boninahitra sy izay hoe karazana notoriété na ilay hoe olona mahafeno maso. Rehefa miakatrakatra zany ilay hoe karazana fahazahoana ny zavatra mety mahasoa eo amin'ny olombelona zany. Izany hoe mbefa manana zany an'ilay karazana niveau de vie ambonimbony, efa manana ny asa izay mahavelona azy, ohatra ara-dalàna ny tokantrano iray, mianatra tsara ny zanany amin'izay itiavany azy, efa mitafy tsara ohatrin'ny olombelona rehetra rehetra, ary efa manana ny ampy, izany hoe manana ihany koa zany ny ambim-bava. Rehefa izay zany dia efa miakatrakatra zany ny filan'ny olombelona. Izany hoe rehefa miakatrakatra eo izy zany dia mila amin'izay koa zany ilay atao hoe aja amam-boninahitra amin'ny fiarahamonina, na ilay hoe notoriété, na ilay hoe olona mahafeno maso. Amin'izay karazan-javatra rehetra rehetra izay nefa zany dia mampametram-panontaniana zany hoe mahafeno maso an'iza izany ilay tadiavinao zany. Ary ilay olona mahafeno maso ve moa ve miankina amin'ny asa aman-draharaany na ny diplaomany, moa ve miankina amin'ny volananany, moa ve miankina amin'ny bika aman'endriny, moa ve miankina amin'ny fahaizany miserasera, moa ve miankina amin'ny fombafombany andavanandro, ny toe-panahiny sy ny fahaizany mandanjalanja ny zavatra rehetra, ny fiainana izay diaviny. Ireo fanontaniana ireo zany no mampametram-panontaniana ny amin'ny hoe ohatraohatry ny ahoana zany ilay hoe olona mahafeno maso, ny olona zany mamena maso, satria miankina be dia be koa amin'ny hoe iza ilay olona andrasanao hahafeno maso anao zany, hoe ianao zany hahafeno ny masony, apetrany amin'ny aja amam-boninahitra izay tokony hisy anao. Miankina amin'ny tsirairay koa nefa izay zavatra izay, satria ny mahafeno maso atao amin'ny firenena anankiray tsy mitovy amin'ny kriteran'ny mahafeno maso atao amin'ny firenena iray. Ary ny olona, ny fombafombanao koa, raha ohatra ianao zany ka misy zavatra angatahanao amin'ny olona iray dia misy ankinany be dia be koa izay hoe mahafeno maso na tsy mahafeno maso azy. Ireo zavatra rehetra no tanisaiko teo ireo zany dia mety ho tafiditra daholo ao anatin'ny hoe olona mahafeno maso. Kanefa ny adinontsika foana zany dia ny hoe eo ny hery sy tanjaka amin'ny resaka ekônomika, eo ny hery sy tanjaka amin'ny maha olombelona, ny fifanajana amin'ny maha olombelona. Aiza zany ny tena hipetrahan'ilay hoe resaka ena maso, satria mety misy mpamafa-trano
ao an-tranonao izay mahafeny maso anao kanefa tsy manana an'izay hery sy tanjaka na ara-bola na eo amin'ny resaka mari-pahaizana na eo amin'ny resaka statut social. Mpamafan-tranonao izy a kanefa manao tsara ny asanao, manao tsara ny asany ao amin'ny tranonao ary mametraka tsara mihitsy ny fitokisana aminao. Mametraka tsara izy zany a fa izy dia olona azonao hitokisana fa tsy hamadika anao ao amin'ny tokantranonao ary olona tsy miandry baikona firy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataony fa tonga dia mahalala ny hoe inona sy inona daholo ny zavatra mety ilainao. Mipetraka tsara zany a ilay fifampitondrana sy fifampitokisana eo amin'ny mpampiasa sy ilay olona ampiasainy zany a ninona toerana misy an'io olona io satria ain'ilay olona zany a ny nametraka tsara ny toerany amin'ny asa misy azy, hainy tsara ny hoe inona no andrasana amiko, hainy tsara ny hoe ahoana ny fandrindrako ny fomba fiarahamonina amin'ity olona mpampiasa ity. Matetika zany a dia mipetraka izay hoe karazana notoriété, karazana fifanajana izay zany a eo amin'ny roa tota. Tsy misy zany idiran'ny hoe resaka vola, fananam-bola be sy ny fananana diplôma be na ny fananana voninahitra be zany amin'izay a karazana sationan-javatra izay a napetrako teo izay. Ny zava-misy nefa zany a dia ny hoe misy zany a karazan'olona izay hoe mieritreritra izy zany fa hoe manana ny zavatra rehetra izay tokony hametrahana azy amin'ny toeram-boninahitra zany a eo amin'ny fiarahamonina kanefa mahatsapa izy zany a fa toa ohatrany hoe latsalatsa-danja zany a ny fametrahan'ny fiarahamonina azy. Misy ihany koa zany eo a ny hoe rapport de force ihany koa ny amin'ny hoe moa ve ilain'ny fiarahamonina ianao izay mieritreritra hoe izaho manana toeram-boninahitra sy fari-pananana ohatraohatran'izao, moa ve ilain'ny fiarahamonina nefany ve ny fisiko. Eo zany a miditra ihany koa anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Mety manaja ny olona zany a amin'ny andavanandro a ny amin'ny hoe toeram-boninahitra anananao kanefa ilay hoe karazana zany hoe le fifandraisana po sy ny hoe fifandraisana amin'ny maha-olombelona zany a tsy tsapan'ny olona anankiray a izay hoe manana an'izay hoe karazana olana zany amin'izay hoe tsy mahatsapa ny tenany zany izy hoe mipetraka tsara eo amin'ny plasiny. Fehin'izay zavatra rehetrarehetra izay a dia ny hoe ny karazana notoriété izay tadiavinao eo amin'ny fiarahamonina dia miankina ihany koa amin'izay hoe inona moa zany a no ilan'ny fiarahamonina any. Mety misy ihany koa ny fomba fijery izay ataontsika hoe diso fiatefangamba eo amin'izay hoe fifandraisana izay. Ny amin'ny hoe mety misy olona mahatsapa zany izy a fa hoe ilain'ny fiarahamonina izy ary tena manampy ny fiarahamonina kanefa zany a ilay a karazana fepetra izay eritreretin'ny fiarahamonina fa ametrahana olona amin'ny toeram-boninahitra. Rehefa tsy mahafeno an'izay zany a ny olona anankiray a kanefa hoe izy mahatsapa fa manao ny adidiny amin'ny olona mpiarabelona aminy. Amin'izay fotoana izay a dia ao amin'ny resaka personnalité-nao ao no misy ihany koa zany a
zavatra izay hoe tokony amboarinao. Mitenenako zavatra ohatran'izay mantsy zany a dia ny hoe matetika zany a i Afrika sy Madagasikara dia atao foana hoe tany mahatra dia eritreretina foana zany eritreretin'ny firenen'dehibe ny firenena matanjaka ny firenena mandroso zany a hoe olona tsy de tena asiana considération loatra zany izany hoe tsy mahazo an'izay hoe karazana toeram-boninahitra izay hoe eritreretin'ny tsirairay zany hoe tokony hananana nefa tadidio fa zany zavatra rehetrarehetra izany dia miditra ny rapport de force ny amin'ny hoe inona moa zany a no ilan'ny andaniny sy ny ankilany ka eo zany a matetika no misy an'ilay hoe karazana fahatezerana zany aty amin'ny tany mahatra hoe ohatra fotsiny zao hoe tamin'ny fatin'ny mpanjakavavy Elisabeth II dia maro ny afrikana izay niteny hoe iny couronne misy diamondra be iny izay mavesatra dia mavesatra lafo vidy ene avy ety Afrika daholo avy ety aminay kanefa izy no mirehareha mitondra an'iny ka izy ve zany no metsikatsiny ny hoe mitondra ny couronne avy any Afrika misy ny diamondra avy any Afrika fa raha manao fanadihadiana ny afrikana dia hoe isakay no nanome azy an'izay ary fomba ahoana no nazahoany azy zay daholo zany no zavatra mipetraka tsy maintsy misy ny nanome azy an'ilay diamondra lafo vidy ary tsy maintsy misy ny nivarotra ny tanindrazany azahoany an'ireo arena sesehena ary tsy maintsy misy ny nivarotra ny mpiray tanindrazana taminy mba ho andevosina tamin'izany andro zany ahafahany mampiroborobo ny toekareny eo amin'ny fitrandrahana ny siramamy sy ny fambolena ny kafe tamin'izany andro zany any no tokony ametrahan'ny afrikana ny analizy rehetra rehetra satria miainga any daholo ilay ataotsika hoe karazana fifanomezam-boninahitra zany ka zavatra lafo vidy tokoa ireo karazana arena izay iravahan'ny mpanjaka aty Eropa ny karazana arena izay mameno ny banky fohiben'ny fitahirizam-bolamena ndry zareo presque avy any Afrika daholo ny akabeazan'ireo arena sarobity na ireo ataontsika valeur non périssable ireo nahoana nefa no tsy mety mipetraka foana zany ilay ataontsika hoe zany karazana fifanajana sy ilay hoe notoriété na ny toeram-boninahitra fa mbola ahilikilika foana zany i Afrika sy Madagasikara ary mbola ireo foana zany amina siècle maro izay ny fandimby dia mbola tsy misy fiovana hatramin'izao efa misy aloha ny resaka hoe efa maro ny mainty hoditra izay efa manana statut social ambony toan'ndry Barack Obama mivady zay tafiditra ny mise en place efa fandrosoana zay efa misy an'ireo mpanefoefo ohatrandry Oprah Winfrey izay vehivavy mainty hoditra mpanome hevitra mpamosaka hevitra efa misy ihany koa ireo mpanakanto sy ny acteur sy ny actrice izay mpanefoefo mainty hoditra amin'izao fotoana izao kanefa nahoana zany no mbola mitoetra hatrany zany ilay hoe fanambaniana ny mainty hoditra moa ve ny resaka volokoditra tsika ny ratsy tsy tsika mihitsy ny ratsy
satria manana tombony betsaka sika ohatra amin'izany atao hoe fikojakojana ny vatana sy ny tarehy izany sy ny hoditra satria tsika tsy mila fikojana firy na hoe fikojana avolenta mandany vola amina million zany a ny hoe fanamboarantsika ny tenatsika zany hoe efa misy ny zavatra izay efa nimenjana ary atsika mainty hoditra zany nahoana nefa tsika zany a no mbola hoe ao anatin'ny fanambaniana foana io zavatra io zany a no mila dinihan'ny mainty hoditra rehetra rehetra satria Chine zao a efa puissance mondiale izy zao misy zavatra taka ny tao natonga azy tamin'io toeran'io de ny hoe tsy maintsy isika sinoa ihany no afaka anarina ny tanindrazantsika ary afaka hanavitra an'izay hoe resaka notoriété resaka toeram-boninahitra eo amin'ny izao tontolo izao reny karazan'olo ireny dia mahay miray hina mahay mifanampy amin'izy samy izy mahay mitasona tsy ambaratelo manana ny fieriteny amin'ny mahasinoa azy sy ny fampandrosoany any Chine ary ny fitiavany any Chine zany zavatra rehetrarehetra izany zany a miditra daholy ao amin'ny hoe mampatanjaka ny firenena iray reny teknôlôjia rehetra izay hitany aty amin'ny tany manan-karena dia entiny daholy ampandrosony ny fireneny ary ny manam-pahaizana ny azy a dia indraindrainy mba hikaroka hitondra any amin'ny fampandrosoana zany zavatra rehetrarehetra izany a no miteraka ny ataontsika hoe ampira matanjaka inona ny zavatra eo am-pelatananao zany a inona ny zavatra azonao atao miaraka amin'ny fikojanao ny toetsainao sy ny fombafombanao rehetra mba ampisy an'izay hoe karazana notoriété na ilay hoe considération izany satria miankina amin'ny tamin'ny avianao daholy ny considération izay omeniny raha vao miakatrakatra zany eo amin'ny sehatra international ianao zany ka ozy izy ianao hoe za ty efa nahavita ezaka maro tamin'ny fiainako za ty efa amin'ny toerana ohatran'izao fa nahazo diplôme ambony efa mpanefoefo ka nahoana no ohatran'ny mbola tsy manana considération tsy mahazo ny considération zay tokony omena eo amin'ny fifandraisana indrindrandrindra eo amin'ny fifandraisana ara-diplomatika izay mila pitsopitsony goavana de goavana amin'izay hoe fahaizanao mametraka koa ny tenanao fahaizanao mametraka ny valeranao amin'ny hoe inona ny zavatra nananao ary fahaizanao mametraka koa hoe aiza ho aiza moa zany ny tenako manoloana an'ity pays amin'ny puissance mondiale ity zay rehetrarehetra zay zany a miditra daholy ka rehefa mahafantatra tsara mipetrapetraka tsara ny personnalité-ny tsirairay zany a amin'izay karazan-javatra rehetrarehetra izay a dia moramora ho azy ny azahoany amin'ilay hoe karazana fifanajana zany a fanajana eo amin'ny fiarahamonina naizanaiza alehan'ny olona anankiray ka mahay tsara izy zany a amin'izay hoe avy aiza ny tanin'ny aviako inona sinona daholy ny zavatra nanako inona ny comportement tokony ataoko manoloana ny olona toy izao sy toy izao na ohatry ny aiza na ohatry ny aiza ny hangezan'ny voninahitry ny olona anankiray rehefa mametraka ianao an'izay hoe resaka maha olombelo izay ao anatin'ny
fifanajana ao anatin'ny fahaizanao miserasera ao anatin'ny hoe inona moa zany no zavatra tanjoko amin'ny fifaneraserana sy ny karazana négociation izay ataoko amin'ity olo ity satria miainga eo daholo ny zavatra rehetrarehetra ny amin'ny hoe inona moa zany ny ilany anao ary inona koa ny ilan'ilay olonanao misy rapport de force koa zany ao anatin'ilay hoe notoriété tsisy hafan'izay teneniko teo zay ny hoe misy afaka mipetraka ny fifanajana eo amin'ny mpamafatrano sy ny mpampiasa raha ohatra ka ilay mpamafatrano manana tsara zany an'ilay karazana intelligence ny amin'ny hoe inona ny zavatra tadiavin'ity olo ity ary mahafantatra ihany koa hoe ilain'ity olo ity ange amafany trano andiony trano izay ny antony anakaramany ahy ato mila mipetraka zany zay zavatra rehetrarehetra izay averiko mantsy zany iverenako ny any Afrika mila mahafantatra sika fa manana ny an'ireo karazana arena rehetra izay hoe tadiavin'ny firenena mandroso ao amin'ny tantsika mila mahafantatra n'izay zavatra rehetrarehetra zay sika kanefa inona nefa mahatonga an'ilay hoe karazana tsy fanajana matetika zany dia ny fahafantarany firenena mandroso fa ianao lay mpitondrane ka ny tenanao ihany no ny kojakojainao ny tenanao ihany no nahazo ny tombontsoa tao amin'ilay arena be tao amin'ny firenenao izay te-panahy izay dia efa tsy anajana ianao satria petraka ihany koa ilay hoe karazana fanajana izay apetraky ny vahoaka entinao aminao koa ny hoe natotosany ny zavatra nandrasan'ny vahoaka taminao ve ianao miakiny eo ihany koa ny fanajana sy ny notoriété izay omeny anao zavatra madinidinika ohatran'izay amin'ny fiainana zany satria ny estime de soi sy ny confiance en soi ny fitokisantena sy ny fitiavanao ny tenanao dia antoka goavana de goavana zany amin'ny fandrosoana izay katsahanao zany ny tanjona izay tianao tratrarina amin'ny fiainana satria amin'ny fomba ahoana no atratraranao ny tanjona zay tianao tratrarina raha ohatra anao ka tsy makasitraka ny tenanao ary tsy manome lanja ny tenanao misy ihany koa ny zavatra izay hoe miakina aminao ihany koa nefany ny hoe raha ohatra ka tsapanao zany fa ilain'ilay olona ianao kanefa atao mitsinitsinina anjaranao zany no mametraka an'ilay olona amin'ny plasiny ny mametraka an'izay hoe izaho koa anie olona ilainao amin'ny alalan'ny fikojanao ny personnaliténao sy ny fomba fampahafantaranao azy amin'ny fomba ara-diplomatika amin'ny fifanajana fa ilaina ianao zany zavatra rehetrarehetra izany zany mantsy ny hoe bazy ny ataontsika hoe zany hoe fikatsahana ny mahasoa ao anatin'ny fifandraisana ao anatin'ny fifandraisana ao anatin'ny fifanajana satria ny rapport de force amin'ny maha olombelona zany dia arakarak'ilay hoe fahatsapan'ny tsirairay koa hoe inona no ilany ianao ary inona no ilainao aminy dia toy izay sy toy izay no azo natolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao veloma tompoko